ajantsika hatreo aloha ny akon'ny fifanomezan-tanana no ny fandalovandrivotoza farany teo zay fa tsy ampy kosa ny fanesorana ny ministry ny polisy teo aloha Andriamatoa Anandra Norbert no ilay raharaha tao Antsakabary hoy ny fanazavan'ny mpisolovava Wilira Zafinjatovo nambarany fa dia ilana ny famoahana ny mangararana ary eo ihany koa ny fanafainganana ny fanadiadiana afantarana ny marina rehetra mahakasika ny famonoana ireo polisy mirahalahy teo ihany koa ny fandorana tanàna tao amin'ny toerana antsoina hoe Antsakabary ity eo ihany koa nefa ny nahafaty ilay vavy antitra tao an-tranony no ity raharaha tao Antsakabary ty hatrany arahantsika ny fanazavana manoro sory sady hoe tia fantatra ny zany zavatra mihitsy le vahoaka sady sorena vahoaka zany tena fantatra hoe tena famarinany raharaha tao Antsakabary ary efa miteny matetika tamin'ny ainao manjery de izy aho hoe asio fahamarinana le izy de ny fahamarinana tiako teny am'izay de hoe sady misy ny fandalinana eo amin'ny famonoana polisy fandalinana koa eo amin'ny fandorana any trano sy ny tanàna sy le fahafatesany le raha matobe dikan'izay zany de hoy za hoe tsy ampy ary everiko fa tsy ionona am'izay ny fanjakana sy ny vahoaka de ny hoe fanesorana ny ministra polisy tamin'ny fotoana iny fa tokony tohizana zany le izy de ny hoe ataovy ny ankety marina fa tsy mitongilana mba hahafantarany olona hoe ny mangarahara sy ny zavatra misy sy zavatra tokony eny sy zavatra hohitany sy famarinana amin'ny zavatra tany Antsakabary satria am'izao fotoana zao a de mietsiketsika deo le hatramin'ny maly zany mietsiketsika zany anivelivelany manome tanana fanampianatsika malagasy ky fanampiny io ve ampy am'le hoe famonoana an'le polisy sa atao am'le fandorana trano sy ny tanànany olona ka zay rehetrehtra zay zany midika de ny hoe misy zavatra tsy marina ao a misy zavatra hoe mampangetetany olona zany eo a le olona teniko amin'io de hoe lazaina fa hoe patron de ny vahoaka io vahoaka io ve ajaina sa tsy ajaina raha tianareo ajaina io a tianareo ilamina tany sy fanjakana tianareo hoe tsisy intsony ny atao hoe fitsaram-bahoaka ampiaro ny lalàna de zay lalàna zay de mitaky le fahamarinana de anatin'ny fahamarinana natao ny lalàna na mpanao tsolotra zany kolikoly na mpamoaka lalàna zany mpamoaka didy zany a de ny lalàna tena marina avoaka fa raha efa zay ny voaka dia milamitra ny vahoaka fa tsy mitady zavatra koatra zay olona